voalohany amin'ny folora ka hatramin'ny 12 folora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 5 ora hariva. Fiangonana Juna firaisana 0 metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambohimadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana Juna firaisana. Juna firaisana Madagasikara. Juna firaisana Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Juna firaisana. Juna firaisana. Juna toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Juna firaisana Ambohimadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitombavaka kosa ny Andriamanitra dia afaka mahasoerana antsika amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia. Anomana fanatitra antsika no andraisantsika ny afatra Andriamanitra. Asandrato ara ny fanatitra ao fahivavaka antsika. Mba eo amin'ny anaran'i Jesosy tsofokorano reto fanatitra reto mba tena fanatitra tahina avita amin'ny asan'Andriamanitra. Izay mety endrika valalam-pandany Jesosy eo amin'ny fiainan'ireto zanakao reto ravana sy didina tsy anankera eo amin'ny fiainantsony. Tononoko tompo ambadika izao fanatitra izao isy varavaran'ny lanitra indray isokatra. Amin'ny anaran'i Jesosy irotsaka ary ranomora-pitahina no tonga eo amin'ny fiainany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Afaka mandrosa antsika avy any aoriana. Anatin'ity ampovoany ity fanatitra ho an'ny mega eglizy dia amin'ny sisiny anankiroa fanatitra malalaka sy ampavoaka ireo.
Alleluia. Alohan'ny andraisantsika ten'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra antsika. Mavona ve anao hideran'Andriamanitra? Dia anao raha midera tena ataovy amin'ny fononao fa Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra mitoetra ambony fiderana. Hitanao fa ambadika ny fiderana izay ataonao androany, ho tapatapaka sy ho rava izay asany devoly rehetrarehetra. Amen. Efa experience izany ary Andriamanitra marina miteny. Fa anao rehefa midera dia misy fanjakan'ny Satana miororo agny ary ahorava mihitsy. Amen. Ataontsika ilay tompo misandrate. Dia tena asangato eo amin'ny fiainanao Andriamanitra no
Alleluia. Tsy dia ampy zay video. Alleluia. Alleluia. Latsaka pasamitena zao. Toko malalo mifonay sainay miankovoka falebiazana amin'ny fiasanao. Tsy era zay fanomenao zao fotoana spesialy ho anay zay eo amin'ny fanekena. Reso anao midera lava sofa voninahitra. Fiara zay manana patsaka be voninahitra, zay mitsily, zay mijery, zay manampaka amin'ny fiainanay.
Fiaina zay fa manompo Andriamanitra velona miasa ary mbola miaino ary mbola mamaly ary mbola mijery ka tsy miriny fiainana. Alleluia, alleluia. Kita hitam pada masa Masto. Zaman tugas suatonat kita satu pamadrisia bayera taina satria manana anao ndray. Alleluia, alleluia. Ataontsika dia raha tombo anao hoe mbola tetery
Zany any mba hitahitana tegna mihitsy. Ity hira taritoko antsika ty a, hira tegna nampandresy anazy ty hirantsika ato an'le izy. Dia tiako taritina antsika ary tiako ianao ilomany iainan'le izy. Zavatra kely no bokla agnaty hoe anananay. Ianao an'izay. Zaho amizay a, ao anatin'ny anao mirana ianao azo mandeha anjabany fotsiny hoe mameno feo bolakaikinao anao dia mivolagna mafy teo. Atao mihitsy hoe nampianarana raha isy ka tompony eny fomba zany atao ziona. Alleluia! Alleluia! Afaka masy an-tsainao anaty masy iosynao hoe amesana izabeo. Mafy beo mosy zay ny zavatra ianarantsika eto izao mevelo Alleluia! Alleluia! Atao pikantsika ao anaty fiderana aritsika. Alleluia! Spet muito suco. Pode ser pegar na base. Toca a zagueira, toca a tua, tá aqui no outro baba zagueira, né? Tá aqui pro Sara. Você não precisa tá vendo toca. Eu tenho um hospital pessoas. E pra ser um bravo, coisa que é fácil. Era pagada de lista, eu uso. Fizemos a tocar na bomba aqui, na com operado aqui, na lua tele. Aleluia! Aleluia! Nós estamos ali, era para parar, né? Eu não me desculpe, tem zavatra fena bisa dia no butuh tin zavatra fena no. Oke mau tanya uang tengah nonya. Tengah nonya nuts match pada zavatra marbea nonya. Haleluya. My God is good. My God is good. My God is good. My God is good.
Jesus. Kada fica ora coração na mente ao apakah mas pera na tsikaputa arabolha dentro arabena dependência a nona vida inteira na Gilmate aqui anúncio.
faharoa. Deutéronomie toko voalohany andiko fahaenina ka hatramin'ny fahavalo mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra niteny tamintsika tany Horeba hoe, ela izay nitoerana reto teo amin'ity tendrombohitra ity. Mianga ianareo dia mandehana ka mankanesa any amin'ny tendrombohitry ny Amorita sy any amin'izay rehetra ao akaikiny, dia any amin'ny tany Gaza, any amin'ny tendrombohitra, any Sefela, any Negeva sy ny moron-dranomasina, dia any amin'ny tany Kananita sy ny Libanona ka hatrany amin'ny olo-lehibe, dia ny Eufrata. Indro efa natolotro eo anoloanao ny tany. Idiro kareso olovanao ny tany izay efa nianianan'i Jehovah tamin'ny razanao. Dia i Abrahama sy Isaka ary Jakoba omena azy sy ny taranaka mandinika azy. Amen. Amen. Amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia miteny tamin'ny zanak'Israely Andriamanitra hoe miala amin'io tendrombohitra Horeba io. Andriamanitra matetika efa te hitondra antsika amin'ny sehatra hafa mihitsy, te hitondra antsika hiakatra izy, fa antsika mihitsy tsy mahafoly tendrombohitra Horeba. Nefa tadidio efa misy zavatra maventy be no manan'Andriamanitra anao ambadimbadika any. Ka niany anao mila resy lahatra hoe mila miala amin'ity za. Mety zavatra mahazatra anao zao hatramin'izay fidiram-bola anao, mety hoe mivarotra anao, mety magnano gargoty anao. Fandana miala amin'io ndraika anao, tsy hoe ialagna dia fody io fandana mitady zavatra hafa atao ndraikany anaokatra hoe anaokatra grossiste ka sady. Amen na? Amen. Jereo le ten'Andriamanitra mivakitsika zay, ela izay nitoeranao teto amin'ity tendrombohitra ity, mianga ianao dia mandehana ka mankanesa ny tendrombohitra. Andriamanitra niany miteny aminao hoe miala amin'ny toerana mahazatra anao io. Amen. Anao zao mety zatra hoe miaina anatina zavatra tsotsotra, fa manomboka niany anao ndana mba hovao kely miala amin'ilay tsotsotra fa miditra amin'ny zavatra luxe ndraikany. Amen. Fa zay ihany zavatra hitondran'Andriamanitra anao raha tianao ho tonga amin'ny destinenao anao. Tsy zatra mipetraka amin'ny zavatra mahazatra anao zany. Fa mila miala amin'io tsika. Problème tsika mahatonga atsika tsy tafiala amin'ny zone de confort tsika ino amin'ny toerana mahazatra atsika. Matahotra atsika rehefa hiala anatiny koa. Sao dia raha zaho zany tsy magnano an'ity dia sao dia magnano an'izao. Raha zaho zao dia sao dia esory agnatin'ny sainanao manokany any le hoe sao dia mila miala agnaty sainantsika sao dia fa anao zanak'Andriamanitra adidiny sy andraikiny ny fiainanao. Amin'ny fotoana anao saina mandeha dia efa miaraka amin'igny izay ny hery sy fahefana avitanao ny zavatra sainy ataonao. Tenely akaikinao hoe aza matahotra tsony hoe. Amen. Amen na? Alleluia. Mila manjaka amin'izay anao ny amin'ny vaninandro iainantsika zao. Mila miseho ny zanak'Andriamanitra amin'izao vaninandro iainantsika zao. Alleluia. Alleluia. Ianao raha te hoe ahitan'izany hoe fotoananao amin'izay zao dia mila ekenao ny Samarianao. Dia ianao zao mety manontany anao inona ndraika koa Samaria zany. Vakitsika ny asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly 1. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiminy fahavalo. Asan'ny apôstôly toko voalohany andiminy fahavalo mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mpahazo hery ianareo amin'ny ahatongavan'ny fanahy masina aminareo ka ho vavolombeloko any Jerosalema, any Jodia, Samaria ary hatrany amin'ny farany tany. Tanjon'Andriamanitra amin'ny fiainantsika ireo dia antsika. Tsy hoe fianakavianao fonao manjaka fa hatrany farany tany. Satria Andriamanitra rehefa nanamboatra antsika dia miteny tsy hoe andeha isika hanamboatra tovy amin'ny endrika antsika. Dia aoka izy anjaka aoka izy.
dikan'izany Andriamanitra efa napetrany anatinao koa ny ositry hoe manjaka fa indraindraika ilay izy tsy fiainantsika satria Jérusalema ozy izy Jérusalema mireprésente famille Jodia mireprésente fiarahamonina fa Samaria mireprésente ny fahavalo Samaria dia fahavalo zanak'Israël karaha tsy ekenao i Samaria io satria efa tenin'Andriamanitra Jérusalema Jodia Samaria farantany tsy tonga any amin'ny farantany ianao raha tsy manaiky Samaria rehefa amin'ny Samaria zao anao dia bloqué ake longany satria anao tsy mety maheky any Samariantsika dia ny fahavalontsika Samariantsika dia miady atrehantsika isan'andro dia mba tenenina akaikinao hoe ekeo e fotoananao zao no mandresy fandakekeo Samarianao mety maro sory anao io tsisy matetika tsy mahafa-pagnadinana tsy kozana tiany mifixa be no fonao matakiana ny fotoana Andriamanitra hiakarantsika kilasy amin'ny voa spirituel ianao magnanatsy anaretsy mamijajaka tsy zay satria tena Andriamanitra tena resinao soa dia mba andala koa anao magnano anjany raha tsy no anjakatra amin'ny farantany amen anao
azy mety sa tany ty e miody dia ambany mety rasambola mika fa naola karakory fa ninamo naola karakory ambany amen na aza mba manavakavaka zany aza manavaktegna mety manano raha be vola be mety tsara plasy be no toeram-piasana fa aza be fa ambatin'ny firiariana za tsy tia hitanao fa tiako anao hisandratra fomba tiako anao hitahina fomba dia ambany jona rehetrarehetra amen na tia tantara marina misy atany an-dafy izy ty misy pasteur zay a izany hoe pasteur vaovao misy pasteur dia misy tsy izy tsy fantatr'olona mihitsy hoe izy ny pasteur anjary akeo pasteur voataona zany izy olona zany efa voka hitsena pasteur vaovao tsika tena resaka mihitsy tampiambolo dia tamin'ny pasteur avy avy tany anapazola pratika izy tena napazola tolotra napazola diraty tena napazoratsy dia le fiambonana nefa zany efa miomana mihitsy hoe hitsena pasteur vaovao dia avy avy tany pasteur miditra dia tonga dia avy mihitsy sécurité jiaby sy akeo ny pasteur igny miditra avy tany tonga izy niditra igny tampariny aloha ny pitrahana tonga dia mipetraka za devant dia avy amizay zany sécurité sy olona rehetrarehetra ny hoe tampiambolo fa tsy metrika anao akeo manakena fa tsy metrika anao akeo dia nalainjare olona igny mapetraka ty rehefa ny afara dia mbola tsy miteny izy fa nijery dia mandinika zany fa mandeha ary tsy mety hita pasteur amivara dia izy ny pasteur dia tsanga amin'izay izy avy sady malandy miakanjo ratsy natao sy akanjo rovodrovotra tsangana izy avy tafara tany dia mandeha izy tavaka nandeha koa izy dia miteny izy mamparahirana izy izy ny zanak'andriamanitra fa raha olona marotomoto zany a dia tsy mendrika jety zaho izy pasteur ny adivavaka naniketo a zay avy amin'izay pijaka mivona zay mety apela montsy izy dia satria rehefa marotomoto zany le olona dia tsy ajely amora ty andresiny samarina zao rehetrarehetra io nany mety atao tsisy dikany fa ndraiky zay vao an'izay elatra beky asa zao izy mety hitady zavatra aminazy menaka amen na alleluia anao raha tianao andresy a antena tianao zany anjaka hatrany fanantany zany satria fotoananao zao zay zavatra sen'andriamanitra ataonao atsika rehefa maro be raha tenenin'andriamanitra amintsika re mety amin'ny fiain'ny fieritreretantsika agny mety amin'ny alalan'olona miresaka mety amin'ny alalana mpanotin'andriamanitra zao hoe tokony zao na fananaovantsika anazy karaha ranatsika mosynakisa zany atsika foraha dia maritaka atsika nefa tena za ty andresy zava ty mitahina karaha tianao za mitahina zany ataovana zany sen'andriamanitra amen amaky ten'andriamanitra tsy karoa ioka ioka toko fahina
mivoaka toko 9, 5 ka hatramin'ny 10. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroy Jesosy tamin'ireo, manontany anareo aho, moa ny manao soa va no mety atao amin'ny sabata sa ny manao ny ratsy? Ny mamonjy aina va sa ny mamono? Ary nijery ireo rehetra nanodidina azy izy dia niteny tamin-dra lehilahy hoe, atsoro ny tananao, dia nataony izany ka sitrana ny tanana. Tsy lehilahy ty dia tantarana lehilahy malemy tanana izany izy. Raha ohatra ny lôjika mpiainana, raha tanana miforitra karan'izao, tsy afaka tonga dia hoe atsotra zany. Fa raha ny tokony izy tokony vahana tsikelikely. Ohatra izao tsika mahita ohatra hoe mandeha amina mpamotra reny, ka misy tanany olo dia alefa tsikelikely izy fa tsy tonga dia atao brutalina be zany, farak' izany dia mandeha mahazo raha hafa ndraikany. Fa teto Andriamanitra ny teny mihitsy hoe ahinjiro ny tanana. Andriamanitra koa ny any miteny aminao hoe ekeo Samariana. Mba vonona ve ianao hiatrika an'izany? Satria amin'ny fotoana tsika magnano izay raha sain'Andriamanitra ataontsika dia tsy maintsy mahita voninahitra Andriamanitra. Teto ty malemy ty ny tenenan Jesosy hoe ahinjiro ny tananao. Dia jereo fa rehefa nahinjitra n'ilay izy, tsy nisalasala izy tagnatiny tao, sitrana izy araka ny tenin'Andriamanitra nivakitsika teo. Sitrana izy. Dia Andriamanitra zany efa marobe raha ny tenenin'Andriamanitra amintsika ireo. Marobe raha nasain'Andriamanitra ataontsika ireo. Fa tsika ndraindraika magnentsy tadina. Ahositsika hoe ampidiriko amin'ny sofokakato zany dia avoakako amin'ny sofokakato, za ndraika tsy asalo amin'izany. Fiainana efa sarotra ty. Fa anao raha tia hahita ny voninahitra Andriamanitra, mandana save izay raha saina ataonao. Aza matahotra mihitsy ianao raha Andriamanitra miteny aminao hoe andana mamela heloka. Fa amin'ny fotoana Andriamanitra magnasa anao dia efa mpanarahany koa, efa ekipeny ianao ahafahanao mamita ny mission nampanaoviny anao. Andriamanitra rehefa miteny anao andana mamela heloka, efa kasiny izay fonona saina dia amelanao heloka, tsy tabataba intsony. Ndraindraika tsika matahotra. Fa tenena akaikinao hoe ataovy izay asain'Andriamanitra ataonao. Aza be lamosina intsony manomboka ny any ka izay hoe izay raha tenen'Andriamanitra amintsika dia tsy rarahitsika. Fa amin'ny fotoana anao Manaiky mba mamoarana mba mamoarana hoe izay raha asain'Andriamanitra izay raha tenen'Andriamanitra aminao ataonao, dia anoaro nefa anao ihany mijoroavombely marana ilay izy fa misy tagnan'Andriamanitra miaraka. Amin'ny fotoana anao asain'Andriamanitra manao zavatra zany, zanany ianao hainy kapasitenao, hainy raha vitanao. Tsy asain'Andriamanitra magnano raha fatifatany atsika raha tsy efa nididiany vitanao io. Ary rehefa izy maniraka anao dia ekipeny daholo. Tsy possible hoe mpiasana société raiky, ohatra hoe mpiasany drama, asaina andeha hagnano mission izy dia voalam-posy ny ala zany. Dia ohatran'izay koa Andriamanitra amintsika. Rehefa Andriamanitra magnasa antsika magnano mission, izy mamparitra rehetrarehetra. Raha ianao vatsiana Andriamanitra, ataovy izay zavatra sainy ataony. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Tahin'Andriamanitra antsika rehetra. Mino za fa nahazo lesona. Amen. Ivavaka antsika ny amin'izay tenin'Andriamanitra. Izay dia tena mangatara mihitsy aminao mivany amin'Andriamanitra hoe zaho hoe Jesosy mehoery mba ahafahako manaiky izay zavatra rehetra ataonao. Mba ahafahako manaiky ny Samariako eo mehoery za Jesosy. Asan-drato ara ny vavako ao mianaran'i Jesosy. Ray masina tsara indrindra izay any an-danitro, mankasitraka anao izay ny amin'ny fitiavanao anay. Mendriko derainy ianao mendrika ankalazaina. Saotra Jesosy ny amin'ny fahatsaranao, saotra ny amin'ny fitiavanao anay. Androany izay Jesosy dia mangataka ny hery avy aminao. Aokanao Jesosy anafiery an'ireto zanakao reto, mba ahafahan'izy ireo Jesosy hamita izay mission nampanaovinao ny tsiraikaraika. Mehoery izay Jesosy mba ahafahany hiatrika ny Samarianay, ary ampitrero ao anatinay Jesosy ny fitiavana. Mankasitraka anao izay iray io. Amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, hiatanana antsika, andraisantsika ny fandarana manaraka. Amen.
Saoragna ny tompo fa tanteraka ny fotoanantsika androany dia misaotra anao koa namaly ny antson'Andriamanitra. Ny filazagna fohy izay hoentiko eto androany dia reto vokatra antsika reto. Misy an'ireto école des solutions izay nataontsika igny zany fa misy CD vitsivitsy reto fa vita. Izay azonao vidiana amin'ny vidiny mirary dia mirary 50 000 francs ray. Izy io zany mizara anankiroa. Misy numéro 1 dia misy numéro 2. Dia anjaranao zany mividy zegny maharesy lahatra anao eo. Le numéro 2 moa mbola tsy vita pasteur. Numéro 1 reto fa tsisy D. Ya. Dia misy boky salam reto koa zany disponible. Reto zany tena natokana ho an'izay olona vonona ho mpandraharaha, na mba te hampiasa vola, te ahazo ide mihitsy ianao hoe ahoana mba tonga ana avy amin'ny tsy misy lasa mba manana za avakeo. Misy leçon marobe agnatin'izy reto, indrindra reto CD reto azonao henona. Ho an'izay tsy mampiasa CD zany afaka mitondra clé USB anao fa ny vidiny tsy miova. Zany hoe ny clé USB anao zany no entinao satria vidina clé USB raha dia hivarotra clé USB tsika tsy haintsika hoe ohatrinona moa ny vidina clé, lafo be vidina clé dia lasa makatra koa vidiny vao menao tsy mahazo fa dia mba tonga anao ahazo zany dia natao an'izay le izy ho an'izay lina. Dia betabeta amintsika nomaly tsy nahazo certificat. Raha ohatra moa eo le olona tsy nahazo certificat dia mba tsangano hoe tagnany mbola tsy nahazo certificat. Ay mbola maromaro dia mba tonga dia aloha tonga dia mba amegna zany zay efa vonona. Dia ay mbola tsy vita izy reto. Aloha rehefa mirava azafady rehefa mirava zany ameko anareo le izy rehefa avy eo miandry kely fotsiny anareo dia ameko anareo le izy. Dia azadigno fotoanantsika rariva. Somary niala kely moa za teo igny fa nisy fanasana ray aman-dreny be tetsy amin'ny fiangonana CLN. Nasen'izareo mba namotrona an'izareo tagny sady mitondra mbavaka ny ray aman-dreny be izay mitondra ny fiangonana io. Dia vita moa zay dia niverina teto indray za hitanareo izao io. Tsy misy mamontany nandeha teza ndraiky. Aleo mazava tsara be tany nomboana. Dia mampahery antsika rehetrarehetra azadigno ny fiarantsika miangona hariva manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Manana hafatra ngeza be za hariva ho zaraiko anao. Manaova effort kely tongava mba hiaraka andray fahasoavana, tongava mba hiaraka ho tahin'Andriamanitra. Agnatanteraka ny fanatitra anankiray faharoa tsika raha niomana ianao raisiny ampelantananao dia hivavaka tsika tompoko. Misaotra Jesosy ny mbola ahafahana indray mamafy. Misaotra ny mbola ahafahana indray manome. Raisy tompo ankasitrao zay rehetra afafinay mba haniry be eo anatrehanao. Tondra fahasoavana sy fitahiana, tondra aina, tondra fitsaharana, indrindra firoborobona amin'ny eo ampelantanany tsiraray avy. Manonona tompo fahitam-pity avy any an-danitra amin'ireny tanana misandratra ireny, fa ombiazana amin'izay rehetra afafiny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka tonga dia mba tantazitsika le izy tsy mitsangana antsontsika fa tonga dia tantazina izay tsy sahirana antsika manao. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo-madinika. Alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany. Talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina. Fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress ambolo-madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavany soavana ziona firaisana.